Ny amin'ny resaka baolina kitra dia lasan'ny Ousmane Dembélé ny Ballon d'Or. Ilay Frantsay Ousmane Dembélé mpilalao ny PSG no nandimby an'i Rodri nandrobaka ny Ballon d'Or 2024. Nafaty baolina 7 sy tolotra 5 izy tamin'ny iny tompilalaovany iny. Amboara 4 kosa no azo niaraka tamin'ny ekipany izay isan'izany ny LDC. I Lamine Yamal no faharoa no sady nahazo ny trophée Coupa. Ilay Portugay Vitina kosa no fahatelo tamin'ny filaharana. Manoloana ity fahazahoan'ny Dembélé ny Ballon d'Or ity dia izy arak'izany no Frantsay fa enina nahazo ny Ballon d'Or. Betsaka moa ny zavatra izay asiantsika resaka ato anatin'ity video ity fa mialohany hidirantsika amin'izany zava-drehetra izany dia mbola entanina toy ny mahazatra foana ianareo abonné ny chaîne-natsika ary asio j'aime ny video indrindra aza adinoana ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne-natsika. Ity aloha ranom-baovao izay navoaka ny Vaovao Kolo TV ity moa dia resaka ny fanakatonana ny La Balançoire sy ireo orinasa iray vondrona amin'ny asa sy fianakaviana isa 500 no tandindon'indoza. Taorian'ny fanakatonana ny trano filanonana La Balançoire tetsy Ivandry dia nivoaka tamin'ny fahanginana izy ireo ary nitondra fanazavana tao amin'ny pejiny. Nisy ny fisavana natao tao amin'ny La Balançoire sy ny orinasa iray vondrona tamin'ny farany herinandro lasa teo izay nahtana zava-mahadomelina tamin'ny ireo toerana izay nambara fa efa no hamarininy ireo mpiasa ka niafara tamin'ny fanakatonana tanteraka ny asan'ny vondrona isanandro izany. Voalaza nefa fa hentitra ny politika ny fiarovana sy ny fisorohana ny zava-mahadomelina ao amin'ny La Balançoire ary tsy azo ifampiarahana ny momba izany. Nambaran'izy ireo fa natao handotona ny orinasany fotsiny anefa io resaka zava-mahadomelina io. Taorian'izay dia fiara-maro tao amin'ny orinasa izay iray vondrona aminy ihany koa no nigazana ary nakatina ny ivonterana isanandro sy ireo orinasa misehatra amin'ny informatika izay miankina aminy. Araka ny loharanom-baovao hatrany moa dia fanakatonana ny fototra tamin'ny fifandirana ny tranga tamin'ny trano fandihizana iray izay tao Antananarivo renivohitra tamin'ny alina 20 ka hatramin'ny 17 aogositra 2024 lasa teo. Fotoana ihany koa nikarohana avy hatrany ireo tomponantoka izay efa any amponja. Nambaran'izy ireo anefa fa tranga manokana iny ary tsy misy fandraisany amin'ny asany saingy natao hampitehana ireo mpiasa sy ny asa ataon'izy ireo izany. Fantatra ihany koa fa manodidina ny 500 ny asa mandrafitra ny vondrona isanandro fianakaviana toy izany ihany koa arak'izany no very asa noho ny fanakatonana ireo orinasa. Nandritra ny fihetsikehtsehana izay nataon'ny mpianatra ny vontovorona moa dia mpianatra miisa 5 no naratra. Mpianatra miisa 5 no naratra teny vontovorona nandritra ny hetsika fitakiana jiro sy rano izay nataony izy ireo. Ny iray dia tsy maintsy natao radio raha ny nambaran'ny mpitsabo teny antoerana. Rano sy jiro no nangatahana dia tifitra nefa no azo. Mitoha nefa ny tolona ary masina ny polyteknika hoy izy ireo. I Andriamatoa Hajo dia manameloka ny herisetra natao tamin'ny ireo mpianatra izay nitaky ny jiro sy rano teny vontovorona. Manameloka tanteraka ny herisetra natao tamin'ny ireo tanora mpianatra teny vontovorona izay naneho ny fitakiana aradrarany momba ny tsy fisian'ny jiro sy rano ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga Andriamatoa Hajo Andriananarivelo. Tsy ekena hoy izy ny mamaly fitakiana aradrarany amin'ny herisetra. Ny tenany izay mitaky ihany koa ny fampitsaharana ny ramatahora ary no hamafisiny mazava tsara fa zo fototra ho an'ny olom-pirenena rehetra ny fahazahoana jiro sy rano ary adidin'ny fanjakana ny miantoka izany. Tokony ho henona sy hovana haingana dia haingana ihany koa ny olana fa tsy vonoana ireo tanora sy izay rehetra samy teny hoy ny fanazavana hatrany. Ary anisan'ny tena nisongadina nandritra ny fihetsiketsihan'ny mpianatra izay teny vontovorona nitaky ny fiverenan'ny jiro dia ity sary hitantsika ity. Arabe tapaka dia nisoratan'izy ireo hoe miala Président Andry Rajoelina. Rehefa avy niresaka ny mikasika aniny
fihetsikehtsehana izay nataon'ny mpianatra vontovorona iny moa isika dia ndeha arisika hiresaka kely ny mikasika ny UNICEF sy ny aretina polio. Mila mitondra anjara biriky ny tanora amin'ny fiovana ho ify. Nilaza ify nandritra ny tafa ny fanaovany tamin'ny ekipa ny End Polio Champion fa mila mandray anjara amin'ny fiovana hanafaka izao tontolo izao amin'ny lefakozatra sy aretina hafa ny tanora. Nanafatra ihany koa izy any ireo mpitondra maneran-tany ny hanohizana ny fanohanana ny fanaovana ny vaksiny polio ho an'ny zaza. Ify no solontenan'ny UNICEF Madagasikara nandray anjara tamin'ny ady hevitra United to Finish the Job izay natao tany New York. Nandritran'izany moa no niresahany ny mikasika ity fomba hamongorana ny lefakozatra ity. Rehefa avy niresadresaka ihany koa ny mikasika an'iny UNICEF sy ny aretina polio iny moa isika dia ndeha arisika hilaza kely ny mikasika ny fandaharana izay tsy manaiky lembenana. Ireo olona mahita tombotsoa sisa no mahatsapa fa misy zavatra mandeha eto Madagasikara hoe ireo mpanentana ny fandaharana tsy manaiky lembenana. Ampy izay tsy eny amin'ny Facebook fotsiny no ahenona fa tovoka sy leo fa miantso atsika misedra fahatapahany herinaratra sy rano. Isika olombofidy oka tena hijoro hiarony vahoaka sy hitaky ny zony hoy ny solombavambahoaka gasikara fenisoa. Mahitsy ary tena ankahitsina tanteraka moa ny hafatra izay nambarany solombavambahoaka gasikara fenisoa. Fa ny fanambarana izay nataony fanerisoa Erneve tao anatin'ny kontiny kosa dia ny hoe Rajoelina any New York Ravatomanga sy ny La Famille dia lasa ao La Réunion satria matahotra sao hitovy amin'ny zavanisy tany Nepal ny zavatra izay hitranga hoy ny fanambarana izay nambarany fanerisoa Erneve. Aleo mail mandrakariva na ho an'ny marary na ho an'ny fianakaviany hoe Andry Raobella raha naneho ny heviny momba ny resabe mahakasika any ireo ankizy miisa 4 izay isany ireo sisa tavela tamin'ny raharaha Ambohimalaza izay noentiny fanohirana ny tsabona any Maurice. Tsy zava-baovao amiko ity Andriamatoa ity. Tamin'ny fitsaboky tena tany Maurice dia niova hôpitaly intelo avo tonga tamin'ny fandidina maso, niova trano nipetrahana intelo koa ary nisy mihitsy aza polisy mikaroka nefa rehefa manontany ny lehibe immigration dia tsy avy amin'izy ireo izany. Tsy mahagaga mampiasa olona mitsikilo any ry zareo avy eto an-toerana asa mety ny hevitra hanao zavatra hafa mihitsy tamin'izany. Nilaza ihany koa ity Andriamatoa ity ny hoe tsy hoe matahotra akory fa aleo mail mandrakariva na ho an'ny marary zany na ho an'ny fianakaviany. Noho ny farany moa dia nandefa teny firariantsoa ho an'ireo marary moa izy dia ny hoe marary fahasalamana fahatonina ary herim-po ho an'ireo rehetra mandalo fitsaboana hoe izy tao anatin'ny pejiny. Ny hamarana antsika tanteraka ity video ity moa dia ity sary hitantsika ity sarin'ny Andriamatoa Paul Beraros Rahasimanana sy ny garda du corps ny débat teo aloha. Namoaka ity sary ity moa izy sady nandefa hafatra ho an'ny piraitandrazana garda du corps ny débat teo aloha ary namana farak izay henjana nitsotra sady mpiara manao kombata aminay tamin'izany fotoana izany. Beny ny iainanay teto amin'ity firenena ity ary mahatonga anay miteny sy mananatra hoe ento mora ihany zalahy ny fahefana mandalo. Ny anay na inona ny tranga ny sevenay no tsy nanary anay na taiza hoe hafatra izay nalefa nroso ho an'ny piraitan-drazana aminy. Zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy. Zay fa tsy halavany ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misibisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.